Mampametra-panotaninany maro ny hiaratsan'ny lalana ho an'ny eto andrenivohitra sy ny manodidina ny kalitaon'ny lalana ary ve ny ratsa ny angovo na ihany koa izany ilay antsointsika hoe ny kalitaon'ny lalana mihitsy no tsy manaraka ny tokony ho izy etsakilany nefa ireo tompony andraikitra tandrify izany dia efa manatanteraka ny asa fanamboarana tsy maintsy atao amin'ny ireny lalana ahitana lavadavaka ireny ho an'ny eto andrenivohitra sy ny manodidina. Saika ahitana fahasimbana avokoa ny lalana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Eny fa na ireo lalana voaingana aza vita sy nasy-panamboarana dia efa tsy malama intsony fa efa feno lavadavaka ary manangon-drano. Anisan'ny lalana nasy-panamboarana amin'ny faraparan'ny taona 2014 ny eto Isotry manakaiky ny Aigle Noir. Vola an-tapitrisa maro ny lany nentina nanamboarana ity lalana ity kanefa ambolana vitsivitsy taty aoriana toy izao hita amin'ny sary izao ny zava-misy. Mampitaraina amponina ny mampiasa sy nipetraka manamorona ny lalana ny fahasimbana. Jerina ihany azy izy nambarina fa olana lefa fanambarana azy angamba fa mambolana vitsivitsy mantsy ny nambarina fa voatratan'le rano izy dia izay no nasimba azy fa le godinokony koa zany manifo tsy tia rano ny tena marina fa misy lavaka kely dia mitatra sa io izay nefa tsy maintsy miloboka amin'io zay tsy azo andehanana io rehefa tena avy orana satria lasa loarika ny alalany rano dia tsy azo repera eo ohatr'izao ny tokony hafahana satria ao anatin'io dia valopana. Ratsy le lalana satria le rano tsy mety ritra sady maimbo misy dalina dia mijaly ihany koa zany le tomobile mandeha zay miditra aty an-trano le rano zay zany mezaka manaritra nefa tsy mety ritra le izy dia mitondraka makaty amin'ny trottoir le rano tonga aty ambaravarana mihitsy zany rehefa tena avy ny orana ho an'ny entin'le tomobile makaty le onjan'le rano dia le lavaka mimitatra tsisy fanambarana mihitsy dia mba tokony mba hiezaka zany le mpanamboatra lalana mba hanao an'le izy satria mijaly zany zay vahoaka. Le lalana zao be dia be lavadavaka dia clodo dia miambota azy lasa mahibetsaka amin'le lalana simba. Raha tory vitanay zao tokony hoe ana dia lasa vitsy kely ny tory vita sisa amin'le amboty azy mitoana velona amin'le izy. Mena firy mena toray zay amin'ny ambota azy. Anisan'ny fanontaniana mipetraka amin'ny rehetra ny hoe tsy misy ve ny antoka amin'ny faharetan'ny lalana ary ny fiantohana ny fikojakojana azy. Momba io dia toy izao ny valiteny netiny teo anivo ministeran'ny asa vaventy. Dia azo lazaina fa noho ny antony dia rano satria ny rano zany miankina tsy tafavoaka dia nefa le ny amin'ny tenena toe faritra Isotry toerana iva dia efa mitoka ny rano dia miapotika ilay lalana. Le hoe entretien mantsy ny andika hoe entretien fikojakojana zavatra atao mba hanamaivarana ny fahasimbana fotsiny fa ny asa réhabilitation hoe famerenana amin'ny laony zay vao misy ny atao garantia herintaona fa ny entretien zany rehefa vita izy dia mijanona na farafaratsiny eo amin'ny enim-bolana eo ihany fa amin'ny ankapobeny zany ny lalana manerana ny Madagasikara no anaovanay entretien toy zany fa raha takany eto an-tanàna n'Antananarivo dia arakaraka ny fangatahan'ny commune ihany sy ny fisian'ny vola. Ny faharatsiany lalana izay mitarika fitohanana maharitra ho an'ny toerana maro eto andrenivohitra fa ny reny rehetra ny ahitana vahaolana maharitra hanatsarana ny lalana izay antoka ary taratry ny fandrosoana.